L'anitony andemiram-pirenena avokoa moa ireo volavolan-dalàna narosy ny gouvernemanta mikasika ny fanajarenan-tany ny zono ary ihany koa ny asa tanana. Itohirampitsy kosa ny fandinian'ny solombavambahoaka ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta raha ny fandaharam-potoana dia tafiditra ao anatin'ny lalàna hodiniana mandritra ny fivoriana azony be sy ny maro hatrehana ny lalàna izay mikasika ny fananganana ny fitsarana manokana misahana ny ady amin'ny fitrandrahana antsokosoko ny andramena. Fa izay ihany koa no ivadiantsika indray mahakasika ny fikarakarana ny eto Antananarivo renivohitra manokana. Miembotra hatrany ny sehatry ny dinikasa mahakasika ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo renivohitra teny nentin'ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo Lalatiana Ravololomanana. Fanazavana avy hatrany. Mitavozavoza ny fitantanana tanàna Antananarivo, misy fahatarana amin'ny fandiniana eo anivon'ny kaomuna Antananarivo renivohitra ny teti-bola sy ny fandarana asa ho an'ny taona 2024 hoy ny mpanolontsaina ny tanàna Ramatoa Lalatiana Ravololomanana. Raha ny tokony ho izy dia ny 5 desambra lasa teo ny nanaovana ny fivoriana ara-potoana amin'ny filakevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra saingy sy tanteraka izany. Raha ny lojika dia tokony tamin'ity volana desambra ity na amin'ity volana desambra mamarana ny taona 2024 ity no hitondrany ramatoa ben'ny tanàna sy ny mpanatanteraka zany eo anivon'ny mpanolontsaina ny tanàna ny programan'asany fandaharan'asany miaraka amin'ny teti-bola io ilay ataontsika hoe budget programme. Raha araky ny fahafantarako azy dia tokony tamin'ny 5 desambra no efa miantso an'izany fivoriana andiniana ny teti-bola 2024 miaraka amin'ny programme zany ny ben'ny tanàna kanefa hatramin'izao tsika miteny zao dia mbola tsisy mihitsy fiantsoana fivoriana zany eo ho an'ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo. Tiako lazaina amin'izany dia hoe hatreto zany dia tena mbola ao anatin'ny fitsapatsapana ny fitantanana n'ilay tanàna. Tsy mbola matotra ny hatrehana ny taona 2024 raha zao fahitana zao satria efa 17 volana desambra misasaka ny volana mbola tsisy ny fivoriana anaovana dievitra mahakasika ny teti-bola kanefany raha ny lalàna dia 10 andro no mialoha no hiantsona ny mpanolontsaina amin'izany fivoriana izany. Raha ataontsika zany ny kajy dia tsy ho tratra amin'ity volana desambra ity mihitsy ny fandinianay eo anivon'ny mpanolontsaina ny teti-bola 2024 sy ny tetikasa na ny programa ny ben'ny tanàna hitantanana ny tanànantsika izany. Raha ny zava-misy raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana ho sahirana amin'ny fiajijian'ny tanàna Antananarivo amin'ny famoaham-bola amin'ny taona 2024.